Ampifaliana trano iarabananao ampanaraka ny fandaharana Aramaso, fandaharana Aramaso izay vokarin'ny Transparency International Initiative Madagascar ary anasana sombam-bahoaka ray isan-kerinandro. Amin'ity anio ity dia sombam-bahoaka vehivavy indray no vahiantsika, dia tsy izany fa Ramatoa Masy Goulamaly, Marie Jeanne d'Arc, sombam-bahoaka ny Madagascar lany tao amin'ny distrikany Tsiombe Androy no vahiantsika. Faly miarabanao Ramatoa sombam-bahoaka ary misaotra anao mivahiny atao anatin'izao fandaharana Aramaso izao. Ia, faly miarahaba ny mpijery nyity fandaharana ity fa ihany koa misaotra anareo izay nanasa ny tenako ary alana tsiny amin'ny fanasana matetika nefa zao moa zany vao miakatra aty andrenivohitra fa dia mirary atsika rehetra mba hanaraka an-tsakasain-davany an'ity fandaharanareo ity fa tsara be ilay izy. Fantegna voalohany foana matetika atao anatin'ny fandaharana Ramatoa sombam-bahoaka dia ny fampahafantarana momba ny vahiny moa zany. Mety azonao ampahafantarana ampanaraka atsika ve hoe iza tokoa moa zany sombam-bahoaka Masy Goulamaly zany na dia efa maro ara nefa mahalala anao ihany. Ia, misaotra amin'izay fanontaniana izay Masy Goulamaly moa zany dia solombavambahoaka ato amin'ny Assemblée nationale efa ataoko hoe troisième mandat zany ty efa teto tamin'ny transition nanomboka tamin'ny 2010 dia nisy an'ilay élection 2013 dia nisy an'ilay élection 2018 dikany efa ataoko hoe mba fantapatatra ihany indrindra moa ny any Androy hoe solombavambahoaka Masy Goulamaly zany indrindra koa mahavehivavy dia ny tenako manambady mananjanaka efatra mpandraharaha ny tenako tany aloha fa taty aoriana moa zany nanangana fikambanana anankiray dia io fikambanana io moa zany no nahatanteraka ny tenako hoe iny zany no nijerevana akaiky ny situation any amin'ny Androy any amin'ilay toerana nisy anay. Tiako koa no mampahafantatra atsika fa ny tenako nanao karazana tsikarazany moa zany fa fifidianana teo anivon'ny SADC dia ao anatin'ny firenena izay mikambana ao amin'ny SADC zany tsika dia nisy élection izay nanovana birao tao anivon'izay SADC zany dia tsika zany voafidy ho vice-présidente ny mbola genre ihany koa zany. Tsika sy Angola moa zany no nifaninana samy latsaka député vehivavy anankiray avy any Angola koa ny latsaka dia pari visio conférence io zany pays maromaro no niseho dia tsika nahazo an'ilay 67% dia zareo 33%. Nanampy atsika zany nanohana satria efa mpiara-mivory amiko any ivelany zany le vice-président zay sortant mahafantatra tsara mihitsy hoe ahoana ny Masy Goulamaly zany efa nisy fotoana plusieurs fois zahay no niaraka mivory amin'ireny zavatra international reny dia izy zany tonga dia nanolotra izy indray nanolotra hoe za candidat mametraka ny député Masy Goulamaly ho candidat dia lany moa zany ho vice-présidente ny genre eo anivon'ny SADC mandat roa taona zany no hitantanana dia efa tany amin'ny 2015 koa ny tenako no ambassadrice ny WIP zany hoe Women in Parliament io fikambanana international koa izy io mikasika ny vehivavy ihany dia ny tenako no ambassadorin'izany eto Madagascar. Indrindra ny fanontaniako Ramatoa solombavambahoaka hoe ianao solombavambahoaka vehivavy toy ny ahoana zany hoe vehivavy manao politika ahoana ny fandrindrana an'izany eo anivon'ny fianakaviana ahoana ny fandraisan'ny fiarahamonina an'izany eo ihany koa ny hoe asa izay tokony tanterahina anivon'ny firenena toy ny ahoana mety handrindranao an'izany amin'ny maha solombavambahoaka vehivavy ianao. Marina tokoa zany be da be no manontany tena zany fa ny zava-dehibe zany rehefa manolo tena anao hiditra amin'izany fanaovana politika ary hanompo firenena zany voalohany indrindra efa ao anatinao zany hoe tsy maintsy misy sacrifice ny rehetrarehetra aloha na ny eo an-tokantranonao aloha misy zavatra sacrifienao
zany hoe ny fotoananao zany efa voazara efa nataoko hoe ny ambiny zany nomenao an'le fianakaviana micomprendre ny fianakaviako comprendre ny vadiko comprendre ny zanako indrindra moa misy andro le zanako roa ndray raha miencourager anahy misy zanako vavy anankiray 17 taona izy zao classe de terminale au Fort-Dauphin ao amin'izao Saint-Valentin zao zareo ny organisation dia hizara ataoko hoe hizara hafaliana amin'ny ankizy zay tsy manan-katao dikan'izay zany izy ohatrany hoe cautionner manaraka ny zavatra ataony mamany hoe zahay maman te hanao ohatran'ity mpinamana vehivavy eo amin'ny 5 eo zahay manao hitanao zany miampitany am'le zanakao zany le zavatra tianao atao hitany zareo zany misy message na dia tsy teneninao message miampitany am'zareo dia ny fomba fizereko azy koa misy fotoana ohatra hoe mivory aty afa tanà zany dia nefany misy programme tsy maintsy atratrariko any Atsiombe ny zanako mianatra aty Fort-Dauphin dia mandalo mametraka entana nefa efa ataoko hoe efa 2 herinandro taty Antananarivo mametraka entana fotsiny tonga dia manatratrany any Atsiombe mandalo zany eo nefa le zanaka ilahy farany eo amin'ny 14 ans eo ka nanomboka tamin'izay taona ny fandimby zay mbola kely raha zareo dia fa ataoko hoe ny subiran'izay zany kanefa le izy ny anaovako azy rehefa miverina indray avy any Atsiombe dia manana 2 andro zany afahako ipetraka ao amin'zareo na 3 andro ny zavatra ataoko dia ny fahafinaretany zareo ohatrany hoe mahandro inona ny laoka tiany zareo inona ny laoka tiany vadiko inona ny hitanao iny zany manararaotra kely mikarakara ny sakafo ohatrany hoe mba manao intimité kely amin'ny vady aman-janako zany karakara tokantrano za mihitsy no manadio trano ataoko hoe mikarakara ny jardinay za tiako le izy dia misy fotoana raha za tena malahelo rehefa elabe ny lalana andanako tsy voakarakara le izy zany dia mba indray zany mba mikarakara azy ka nytiako tenenina zany tsy sakana zany tsy sakana ho an'ny vehivavy ny fanaovana politika na ny fanompona firenena eo anivon'ny tokantrano ataoko koa raha hoe mifanampy reo zavatra reo satria karazana manome fanabeazana an'le zanakanao koa zany ianao hoe image tsara zay aseho azy za manko zany tany aloha mieritreritra hoe zany fanaovana politika zany zavatra ratsy be zany ohatrany hoe mpanao politika olona mpanao politika dia olona mpandainga olona mpamitak'olona olona zany ny image zany ataoko hoe mandehandeha hoe mpamadika palitao mpanao ohatran'izao mpanao dia za nefany ny fanaovako politika ny anahy dia hoe ahoana ny développena ny ty toerana misy ianao ty le district aloha zany fa ianao koa député de Madagascar élu ao anatina district anankiray fa misy koa andraikitra raisiko raha ohatra ka misahana ny Madagascar zany hoe raha vao misy zavatra voatohitohina mahakasika an'le vahoaka voatohitohina hoe any amin'ny vahoaka marefo dia miintervenir foana zany fa tsy miandro hoe ny any amin'ny districtany na voafidy anahy foana no ahafahako miresaka zay zany no ataoko hoe tsy mahasakana zany ny fanaovana politika ny fikarakaranao an'le tokantrano fa mifanampy re zany reo zavatra anankiroa reo manao andray raha mato sombavahoaka mety hoe endrika iseraseranao amin'ny olom-pirenena rehefa manatanteraka ny asa mahasombavahoaka anao ianao rehefa indrindra rehefa any Atsiombe toy ny ahoana mety endrika isehonao amin'izany dia mety hoe inona ny tanjonao rehefa mandeha mirotsaka any anivon'ny fiarahamonina any ianao rehefa za mandeha any Atsiombe vao midina eo Atsiombe vao ataoko hoe any amin'ny 4 kilometra fa misy mahalala any zay hoe any madame député
tonga dia eo an-tokotaninao zany dia feno. Zay ny tenenako hoe ny zany solombavambahoaka zany ary tsy za rery zany ifampiresahanay solombavambahoaka rehetra ao amin'ny Assemblée nationale zany hoe ny solombavambahoaka dia sahala amin'ny hoe sady dokotera izy mpampianatra izy rehetrarehetra satria taraina n'le vahoaka ny maharary azy ary na dia atao koa ara mandeha tongotra misy olona mandeha tongotra any amin'ny 30 km satria ny any manko vitsiny isy tomobile dia maheno fotsiny hoe tonga ao i madame député dia tonga mandeha tongotra dia matory eo amin'ny tokotany ao dia mifoha maraina anao zany mahita hoe ireo ny olona eo ny zavatra fotodian zareo dia mitantara n'iny problème n'iny dia ny zavatra tokony ataonao dia mihaino ary raha misy zavatra tokony voavahana ono eo dia mamaha an'iny ianao izay zavatra zay zany no hitako ny complice entre anao sy le olona ny fidy anao zany important be zay zavatra zay tsy tokony asiana elanelana zany hoe rehefa solombavambahoaka anao voafidy dia ry amin'ny toerana ambony ry anao tsy mety fa ny anao rehefa solombavambahoaka dia miara mifanosy amin'ny vahoaka za mandeha any ambanivohitra tsy mitondra sakafo mihitsy hoe avy aty amiko aty hoe za ty andeha ambanivohitra dia andao fa karakarao ny sakafo sy ny za raha teo lehibe ny beazina eo amin'ny io toerana io ny sakafo mahazatra anahy dia ny sakafo ao za rehefa makany ivelany zany ka rehefa herinandro tsy tafapetraka any na resaka sakafo fotsiny tsy mety amiko ny sakafo matsiro ny anahy dia anikontrana dia iny zany rehefa hoe ho tonga amina toerana anankiray dia fa fantatra zareo zany zavatra tiako préparé mangahazo zareo ny katsaka dia ny habobo sy ny tantely efa vonona amin'izany dia miara milafika amin'ny tany dia miara misakafo eo dia hitanao zany ohatrany hoe mpianakavy tsisy elanelana zany zay ny important be ary zay ny hitako zany ohatrany hoe mifankahazo fo tsara amin'ny vahoaka zay ny fidy tsy tiako zany hoe hatahotra zareo na iresaka amiko na hiahiahy zareo ny nametraka ana amin'ny toerana noho ny fatokisany zareo ny nametrahany anao amin'le toerana eo dikan'izay zany ianao tsy tokony ho sakana mihitsy na hisy elanelana na hisy intermédiaire za raha mbola malalaka tsy mandalo any amin'ny assistantko raha za eo ny hetahetany vahoaka tsy mandalo any amin'ny assistant parlementaire zany fa tonga dia mivantana aty amiko fa rehefa tsy eo zany no miteny amin'izareo satria ny anahy koa ny assistant parlementaire dia nasiko isaky ny commune dia dikan'izay zany rehefa misy zavatra tarain'ireo olona reo any amin'ny commune dia any amin'ny assistant dia vetivety zany dia tonga dia miampita aty amiko ny taraina zany zay ny fifaneraserana eo anivon'ny mpifidy sotra indrindra tompoko resaka loha hevitra hafa indray sika resaka ady amin'ny kolikoly ama solombavambahoaka anao ramatoa Masy Goulamaly inona mety ho sosikevitra avy aminao fantatsika loatra ny atao hoe fiasan'ny kolikoly eto Madagasikara zany inona mety sosikevitra avy aminao entina andresena zany kolikoly zany sosikevitra atao hoe maharitra sy mahomby mety atolotry député Masy Goulamaly ny kolikoly dia zavatra efa mampalahelo satria ataoko hoe facteur maromaro manko no mampisy an'le kolikoly voalohany le toe-tsaintsika zany teneniko foana io isaky ny maneho hevitra za hoe le toe-tsaintsika zany tena hitako mampahantra atsika satria tany manan-karena i Madagasikara fa zay toe-tsaina zay tsy rairay raha ohatra atsika zany mitaky te hoe mitaky fifanovana raha mitaky fifanovana ianao dia meteza hiova aloha ny tsirairay satria raha eritreritra anao mitaky fifanovana nefa na ianao mitaky azy ara tsy miova satria raha mieritreritra atsika hoe manadio tena foana na mety foana ny ataonao ary raha misy olona miresaka anao zany hoe mba tokony ho fanarenana no atao dia miaro tena ianao zany dia zavatra tsy mety le izy dia io kolikoly io efa hatramin'ny ela ary raiky tapisaka zany ato amintsika le izy ny antony misy antony maromaro hiaty eo fa tsy azo hamaivana amin'izany
ny na any amin'ny mpiasam-panjakana zao ohatra ambany dia ambany karama tanao reny ny rehetrarehetra mihitsy ambany le karama zay akory tsy midika hoe tsy manameloka azy rehefa manao an'le kolikoly izy tsy zay fa ny tiako tenenina kely zany le pouvoir d'achat-tsika raha mitaha amin'ny filana le filana ao amintsika calculentsika kely nge raha hoe manofa trano le olona mandoa jirama le olona mampianajazaka le olona ao ny sakafo ao ny fanafody ao ny sécurité ataoko hoe mijaly tsika mijaly le vahoaka zay zany hitako hoe facteur anankiray mampisy an'le kolikoly misy koa ny kolikoly koa araka ny tenenako teo hoe fa raiky tapisaka zay efa ohatrany hoe miditra anatina sehatra anankiray ianao zany misy zavatra tianao vita malaky ao de tsy maintsy manolotra kely ambany latabatra mba hafahan'iny hamita azy na le mpanao an'le action na le mpandray samy mpanao kolikoly izy roa fa ny zavatra miseho matetika de hoe reny ataon'olona hoe petit poisson moa ny anaovany azy reny olona majinjinika reny foana zany no tratra mangalatra akoho manao kolikoly amina zavatra majinjinika reny zany no tratra de reny zany no exposena en public fa ny olona ataoko hoe important eto amin'ny firenena zay reny ny tena mpangorokarena reny ny tena mpangorokarena raha tsy teny fotsiny am'izao manana problème atsika ankehitriny am'le hoe 73 kilo na volamena reny zao ny zavatra mba irarina solombavam-bahoaka de ny hoe hamoahana reny ampahabemaso mba hahatonga an'reny zavatra reny ho modely ary mba mampisy lanjany an'le firenentsika hoe nisy zavatra ohatra satria kolikoly matoa reny tafiala eto amin'ny firenentsika kolikoly reny matoa tafiala eto amin'ny firenentsika ka na iza nanao an'reny zavatra reny tokony havoaka masoandro zay zany ny hitako ataoko hoe ho somary sarotra ihany zany no miaditsika am'le kolikoly satria le olona ataoko hoe nomeny vahoakany fatokisana eto amin'ny firenena le olona important be eto amin'ny firenena eo amin'ny sehatra an'izany no lasa tsy manao ny sasany za tsy teny hoe akapoben'ny olona rehetra de anao an'izany daholo fa reny zany tokony hanome modely tsara nefany de lasa ohatrany mialangalana zany de hitako zay no ratsy am'le fanaovana fiaditsika am'le resaka kolikoly be da be ohatra fotsiny zao nisy an'le fifidianana tamin'ny farany teo 2018 ny tenako de naneho ampahabemaso fa nisy akizy tsy ampitaona 12 taona nandatsa-bato eritrereto ange zany fa fanapotehana firenena ne zany nandatsa-bato tao amina commune anankiray ao anaty distrika zay misy ny tenako ary tsy ny ekipana ihany no mahatratra an'io fa nisy an'le ataoko hoe mpanaramaso ny fifidianana zay nalefa tany misy mpanaramaso fifidianana atao hoe safidy io no nahita an'le izy ary nametraka fitoriana koa reo olona reo fa tsy nahazo rariny de ahoana no ahafahantsika hiady am'reny raha ohatra zany raha ohatra koa ianao miteny hirahirahantsika ombieny hoe de tsika ty de miady amin'ny kolikoly fa de mitenena raha ohatra ka misy mpanao kolikoly any aminareo de miresa de avoay aty ka raha fa resahanao ary le izy de inona ny vahaolana ovina teto amintsika no za député ty raha mitaraina ny fisin'le kolikoly tsisy mpiaino de ny vahoaka tsotra raha hiteny an'izany zay no tokony hoe misy fanarenana zany eto amintsika mila fanarenana be ary mila ananantsika zany atao hoe inona motif fandraisana andraikitra mba hahafantarana hoe mbola hafaritako foana fa tsy ny rehetrarehetra fa izy fotsiny mbola le pourcentage no kely no mba
mba eritreretinao hoe mba mipetraka amin'izany fandraisana andraikitra zany fa lasa miraviravin-tanana nrehetrarehetra dia mitra birao anao dia efa minoa fa tsy maintsy misy zavatra volana eny amin'ny paosinao aloha ianao vao na maka copie na maka copie eny amin'ireny teto Antananarivo misy boribory tany nandanako teto naka copie ny zanako dia rehefa tonga tao dia ina zavatra tenen'ny zareo zay tsisy encre dia omeo vola hividianana encre meo vola hividianana zao dia ohatrinona rehefa nycalculena 175 000 francs ny vola ho laninao hamboaranao an'iny copie anankiray iza no afaka hanao an'izany tsy vitan'izany ianao milahatra manomboka maraina hatra amin'ny hariva ary miteny izy hoe afaka herinandro na afaka 12 andro anao vao miverina aty dia inona ny atao dikan'izay zany misy zavatra tiany message tiany ampitaina aminao hoe mandoava kely raha tianao regle androany io dia mandoava kely ianao dia maika le olona te hamita an'le dossier dia manome kely zay zany ary mampalahelo fa le tena marefo zany ny efa samy marefo zany mifampihinana anatiny dia zay no mampalahelo amin'le izy fa ny tenako moa zany dia mivavaka foana hoe mba samy tonga saina atsika fa efa ataoko hoe potika le firenena tratran'io kolikoly io potika tsika lahateo moa tsy ampy ny ampelantanana nefa tsika mpanan-karena fa tsy ampy ny ampelantanantsika Ramatoa Solovambovoaka anisan'ny fanontaniana apetraky ny mpanaraka ny fandaharana foana rehefa manatanteraka fandaharana toy izao hoe marobe ireo anatin'izay resaka ady amin'ny kolikoly izay ihany marobe ireo tompon'andraiki mpanjakana mahalendaina amin'ny resaka fanaovana fanambaram-pananana ina mety heverinao mety antony mampatonga azany hoe mahalendaina amin'ny fanaovana izay adidy izay marina zany raha ny amiko manokana aloha za isaky ny na tamin'ity mandako amin'izao ty efa vitany anany fanambaram-pananana satria takiny lalàna iny dia tsy maintsy ajaina ny hitako mampalaindaina ny sasany dia satria izy raha vao tonga amina toerana anankiray dia tonga dia ataoko hoe mpanarivo tampoka zay zany mbola mitohy amin'le resaka kolikoly nyteneniko teo satria arioane raha ohatra ka misy fanadiadinany dia tratra fa tsika hoa tsy tehiditra amin'izany tsika tsy tehiditra amin'izany misy ane mpiasam-panjakana jerenao ny karamany tsy tokony arakaraka ny zavatra ampelantanany ho hitanao ary misy izy raha vao tonga ao amina fahefana anankiray dia afaka enim-bolana izy efa mahatsangana building efa manana an'izay voiture de luxe tena hitanao nefa rehefa jerenao hoe ohatrina ny karamany zany zavatra zany tokony jerena zany zay zany tsy miteny eto hoe fangamo tsy manana ny asany manokany reny olona reny fa kosa mila adiadiana le izy satria nanena moa izy tsy nanana an'izany talohany izy nahazo an'le toerana hipetrahany manina izy rehefa tonga eo vao azony daholo ty zavatra rehetrarehetra ty zay ny amiko dia hoe fangorona-karena zany fangorona-karena ary ny tena tsy mety aminy ny mahantra miamahantra foana fa ny mpanana zany miamanana foana jerevontsika eto fa ny ekara tsisy elanelana zany eto amintsika eto amin'izao tsika miteny zao raha manao analizy ianao farany ambany sy ny ambony eto ane mijery anao any amin'ny faritra hafa hoe na eto Antananarivo ihany ara eto Antananarivo any misy an'le quartier tena hitanao hoe tena sahirana le olona ary tsy vitany hoe sahirana fa rehefa manao analizy ianao tsy mahafantatra efa tsapanao sahady reny olona reny hoe tsy ho tafavoaka amin'ny fiainana manomboka aty amin'ny ny olon-dehibe sy le ankizy taizany zareo mbola kely reny dia tsapanao tsara fa tsy manana masoandro reny olona reny hoe hihiratra indray andro fa dia tena ohatrany hoe nateraka hijaly nefa eto tsisy ateraka hijaly zany fa ny fitantanana zany tsika zay ataoko ao anatin'izany ny tenako tsika zay nomena andraikitra tsika zay olom-boafidy sy olom-boatendry namena responsabilité eto amin'ity firenena ty zany no ataoko hoe karazana hoe manabotry an'le firenena manabotry tsika an'le firenena satria raha ampitahainao
Madagasikara atsika dia mpanan-karena. Efa tenena foana ny izany ary tsy hoe zavatra ataoko hoe eventena fa mpanan-karena atsika ananatsika eto ny rehetrarehetra any atsimo zay misy any Kerema Maivay am'izao io teneniko aminareo fa ao vato ao ny arenan-kibony tany rehetra zahay manana ny sisin-dranomasina manana ny trondro manana ny masoandro inona ny hampahantra anay ny sud zany tiako tenena ny grand sud zany tsisy zavatra tokony hampahantra fa ataontsika hoe haintany rano eny ataontsika hoe ny rano zany mampahantra ny androy fa nefany raha zay harena misy eo zay ve tsy afaka exploitena ve zay havadika ho rano zavatra azo tsapaitanana zany zay tenenako hoe tsika zay namenana zay chance hoe hitantana firenena zay zany ohatrany rehefa tonga ao am'le toerana ohatrany lasa na de aty ivelany aranao mbola sy tonga ao am'le toerana be resaka aty fa rehefa hoe voatendry tokoa anao na voafidy anao am'le toerana ohatrany lasa mivadika zany ohatrany hoe tsy le zavatra niteneninao maly lasa manana personnalité hafa anao rehefa tonga eo manana priorité hafa anao rehefa tonga eo zay zavatra zay zany ny hitako hoe alesiko fa ny tsirairay de tokony ho tonga saina daholy fa raha zao foana zany no hiainantsika eto Madagasikara de gisitra foana atsika zany maneran-tany nefa za mino fa raha nanana mpitantana raha nanana am'le ny fiaraha-mitantana tsy olona anankiray no zavatra tiako tenenina eto tsy filoham-pirenena rery na ny membre ny gouvernement rery fa ny ensemble ny resaka hoe mpitantana firenena hoe inona moa ty responsabilité partagée le izy tokony samy zay andraikitra tandrifianao de tokony ho vitainao hatramin'ny farany ary tokony ho samy sarom-piaro zany rehetrarehetra zany amin'ny resaka kolikoly ary tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana manokana raha ny arenatsika ho no exploitentsika de afaka hampiakaratsika ny fahefa-mividy ny vahoaka zany hoe miatomboka eo amin'ny mpiasam-panjakana mba ahafahany mividy ahafahany misitraka de am'izay fotoana zay ianao mamoaka lalàna hanasazy fa raha ianao zany am'izao situation misy izao sady tsy ampy karaman'le olona no fanasazinany be kokoa ataoko hoe tsy mety nisy nahita mitambajotra serasera misy lehilahy anankiray tratra nangalatra mangahazo izy mangahazo hoanina zany nefa tadidio fa atsika zao nona ny olona kere ny olona de mangalatra izy kibony zany ny anazy ny tsisy olona hoe mahatanty tsy mihinana andray andro fa ao anaty sainy de hoe efa misotro ny aleoko maty izy ary aleony izy zany hoe maty rapitso toy zay maty androany reny zavatra reny zany de tokony mba miarahantsika mijery hoe ina moa zany mahazo azy de hoe kapohany izy hogadrainy izy tsy haiko ina ny atao azy satria izy nangalatra sakafo entiny hanoanana izy de mangalatra sakafo de za moa zany am'resaka kolikoly zay ihany de io farany zavatra manabotry ny tanitsika raha tsy miombokevitra ny rehetrarehetra fa raha hoe lalàna foana no ampita na hoe sazy foana no harangaranga tsy mety fa tsy fanananasa be da be tanora tsy mananasa raha ny tanora mivoaka am'ireny ataoko hoe fianarana ambony be eto amintsika reny na avy any ivelany ara be da be ny tanora nianatra any ivelany zay miantso anay tonga eto an-tanindrazana mieritreritra izy avy any hoe de leonay miverina ty an-tanindrazana hanompo firenena nefa tonga eto izy ny farabe any karama atsika eto ane ataoko hoe 1 million d'ariary efa mahazo 1 million d'ariary anao de ataoko hoe mahazo nefa jerevony iny andehana an'izay 1 million d'ariary zay ara ny eritreretinao hoe farany ambony de farany le tanoratsika
manao clandestin izy any mitady asa izy any satria eto eritreretina hoe tsy avelo lazy tonga eto izy hafa ny zavatra ny anarany chauffeur taxi ny ataony varotra charbon ny ataony dia ahoana no eritreretanao fa hiaro ny resaka fanaovana kolikoly ianao reny zany ny amiko mila jerena daholo mila jereny mpitondra ary mila ina mo fanabeazana mahakasika an'izany satria ny interdiction omenao aloha ny droit an'le olona zay ianao vao manao manrangarangasa azy rehefa avy eo dia amin'izay fotoana zay ianao manana droit ianao handrangadrangan'le sazy hoe efa ity kosa ve ny ataonao mbola izao ihany ny ataonao dia aleo anao afaka ataone zany asorona amin'le toerany ara le mbetsaka ny te hiditra mpiasam-panjakana fa mila condition amin'izao anefa fampidirana mpiasam-panjakana amin'izao tsika miteny zao raha tsy hiteny fotsiny ny any Atsiombe vola no alaina rehefa hiditra mpiasam-panjakana anao tsy ny eto amintsika zany efa tsy manontany intsony hoe inona fahaiza manao inona diplôma inona n'izao fa eto amintsika dia hoe mahalala olona aveo ianao manambola aveo ianao aiza no tsy hampiringana ny tanintsika amin'izany satria na le olona recruté ara tsy manana an'le notion akory izy hoe hampiakatra an'le firenena ao amin'le le misy azy lasa milatsaka foana zany ny firenentsika. Tonga sady eo amin'ny farany fandaharantsika raha matoa sombavam-bahoaka inona mety hoe afatra tianao ampitaina amin'ny olom-pirenentsika indrindra mbola ao anatin'izao Covid-19 zao tsika ankehitriny inona ny afatra tianao ampitaina amin'ireo zay rehetra mety hoe mifidy anao na ny olom-pirenena malagasy rehetra ihany koa. Mahakasika ny coronavirus moa zany iny tsy niresaka atsika teo fa ny anahy dia tsapako fotsiny hoe ny fitantanantsika an'le coronavirus teo aloha ny fitondram-panjakana amin'ny mbola ataoko eo an-tsisiny moa zany hoe ny fitahian'Andriamanitra atsika zay tsy mba namela atsika fa atsika tany kely tsy mana fitaovana tsy ampy hôpitaly tsisy ninina ve raha ohatra ka tena ataoko hoe ny zerany zany coronavirus zany ataoko angamba ny ringana teto daholo fa fahita ihany koa zany nisy fitantanana eritreretina zany hoe nisy fifandrindrana ataoko hoe nety tao matoa ny tenanay nangataka tamin'ny fitondram-panjakana hoe mba hasivo anisany nanao an'izay sosokevitra zay ny tenako hoe ho fiaditsika amin'le kere any Androy dia mba ataovonareo ohatran'le CCO teto ananganana niny any Androy dia efa natsanga ny fitondram-panjakana moa izy zao hiadina amin'le kere fa kosa io koa miankina amin'ny tsirairay samby miaro tena arovanao ny tenanao arovanao ny ankohonanao dia mba hiarovanao ny hafa zay zany no zava-dehibe satria tsika moa zany efa iaraha mahita fa tsy ampy fitaovana mangatantsika ny ivelany daholo ny rehetrarehetra le izy sady marary no mahamenatra ohatran'ny tongobakivaky zany satria tsika manan-karena nefa mangataka zay moa zany ny zavatra iainana amin'izao zay mbola tsy azo ialana dia zay no mahatonga ny tenako miteny hoe aleo rehefa mba azo tandremana ihany le izy tandremana mba tsy hidirana amin'izany deuxième confinement zany satria tsy mahazaka an'izany intsony tsika hoe hanao confinement indroa satria efa marefo dia marefo ny toe-karenantsika dia aleo samy mitandrina ny tsirairay samy mandray andraikitra zany farany moa zany ho amaranako azy voalohany moa zany dia misaotra anareo nanao an'ity fandaharana ity satria ahafahana ny resaka fa kosa alohan'ny tena hoe ialana dia amiko zany manentana ny olom-pirenena rehetra ny tenako hoe mba hifanome tanana ary mba ho ao amintsika zany notion na fitiavan-tandrazana zany le izy zany ny rehetrarehetra samy milaza fa samy tia tandrazana daholo samy milaza tsisy eto miteny hoe iza moa tsy tia tandrazana samy milaza an'izany daholo tsika fa angambany aleo samy manao enquête ny tenany hoe ahoana tokoa moa zany fitiavako tandrazana zany satria ny olona ivelany tsy afaka hitsaranao fa ianao rery no afaka manova fa satria ianao raha mitaky fanovana araka ny teneniko teo mila miova aloha anao
ny ana misy fotoana manao karazana mise au point ny vatako manokana mahafitsapa hoe misy zavatra tsy nety nataoko de tsapako iny de satria olombelona de mahatsapa hoe misy na ny approche aman'olona zany na ny zavatra tokony fifaneraserana de mamerina zany karazana rebobine kely izy de manao départ zéro satria raha tsy zany tsika hifanometsiny eto ary raha le fifanomezantsiny koa tsy de tsara satria raha hanometsiny olona raha ianao zany te tafavoaka amin'ny fiainana aza manometsiny ny hafa zany ianao aloha ny responsable ny zavatra rehetra zay manjoanao ny tiako tenenina na iza io eo amin'ny fitondrana na io aty amin'ny mpanohitra satria zay ny iainantsika amin'izao fotoana zao ny situation misy amin'izao tsy tokony hifanometsiny tsika satria efa samy tompona andraikitra eto amin'ny firenena ty tompona andraikitra tsika rehetra nandetika an'izao firenena zao amin'ty amin'ny farany ambany satria ny eo rehefa eo ny anankiray milaza ny sasany fa madio de miteny amin'ny vahoaka te tsy nety atao amin'ty fa zahay indray no madio de nefa ny tonga ao indray izany tsy efa ny famadibadika teo daholo manao karazana toro de lasa kilalao le fiaina amin'ny firenena ireny anany tena tsy zakako hoe manometsiny ny hafa nefa tsy mitsara ny nataonao aloha ny jereo fa raha ifanometsiny lava ary tsy hanova zay ino moa tsaratsara kokoa ny ataonao anao ataoko hoe tsy mety zay zavatra zay ary manimba firenena zay iarahantsika mahita zany amin'izao situation zao amiko zany zao situation tsika misy an'izao de tokony hoe fifanomezan-tanana fifanomezan-tanana ary tsy tokony hisy eto amin'ny firenentsika etsony zany hoe fanonganam-panjakana marefo tsika za miteny aminareo fa marefo ary mila manao tsika analizy anankiray ny analizy tokony ataotsika de zao mampitaha hoe ahoana ny atao mandrodana ty fanjakana ty ve de manao transition de manangana fanjakana hafa iza le fanjakana hafa ho tonga eo zay mila manao analizy de raha ohatra mandrodana an'ty fanjakana ty ary inona ny tsika efa marefo zao inona zavatra mihiseho zany zavatra zany de zay tsy midika hoe mety daholo ny ataon'io fitondrana io za de mahita be da be ny zavatra tsy mety eo ary zay no isaria conseil mpitondra fanjakana am'izao hoe mba hanovana zay famandrana zay mba hanana zay notion ny fitiavan-tanindrazana zay satria matoa mihamatanjaka ny mpanohitra am'izao fotoana zao miresahantsika am'izao de satria mihamarefo anao zay ny zava-miseho mila mahatsapa an'izany aza mieritreritra hoe hiaro tena foana fa mila mahatsapa manao analizy aza nyle hoe hery ny maha eo amin'ny pouvoir anao no ampiasaina hoe mbola eto amin'ny pouvoir de ananako ny force rehetra zay tsy mety raha eo amin'ny pouvoir anao de ampiasao ny changement ny zavatra takiny vahoaka ary mila mahatsiaro le tompona andraikitra amin'izao fotoana zao hoe misy zavatra tokony hovaina eto amin'ny firenena ty fa tsy vahaolana kosa ny hoe raha vao io fitondrana io fa hisy mpitondra hafa manaraka io tokony misy an'izay élection zay tsika zany any amin'ny 10 taona manaraka zay zany no hafatra mba tiako atao amin'ny vahoaka fa ny marefo de mihamarefo foana tsika misakafo mihinana ny sasany manao régime mihitsy izy mba tsy hongeza be ny sasany nefa tsy mihinana mihitsy anatin'ny 3 andro zay zavatra zay tokony hifandanjahantsika ary samby tokony hoe hicomprendre samby tokony hoe hatsiaro tena tsika rehetra hoe responsable eto amin'ny firenena ary responsable amin'ny mampahantra an'izao firenena zao anisan'izany ny tenako za tsy manala tena amin'izany sotra betsaka misaotra sy mankasitraka betsaka indrindra raha matoa olo vavambahoaka nanaiky ny vahinta tao anatin'ny fandaharana misaotra ihany koa tamin'ny hafatra mafonja zay nampitainao andreo olom-pirenena malagasy ianao zay nanaraka ny fandaharana ihany koa dia isaorana hatrany ary mame fotoananao amin'ny herina an'io toy izao isaorana ihany koa ireo mpanohana ny fandaharana dia tsy iza fa ny PNUD sy ny PBF ao anatin'ny fanatanterahana ny fandaharana mandra-peona indray tompoko